Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, tena mpanafaka anay ianao. Manana ny hery sy ny fahefana rehetra ianao. Ary manan-kery ny teninao. Dia misaotra anao zahay. No ny asanao lehibe eo ny fiainanay. Manafaka. Fa imbetsaka no tena sahirana, mitaraina, mitoloko, mitomany amin'izay endriky ny fampahoriana rehetra mahazo anay zahay, amin'ny fankapanahy rehetra mahazo anay, amin'ny loza rehetra manodidina anay. Sotranao fa ianao rery ihany no mpanafaka anay. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ity alahady maraina ity ry hava. Ary amin'izao alahady faha-efatra alohan'ny Pasika izao dia hitantsika ao amin'ny filazan-tsaramaso araka ny lioka toko faha-efatra andininy faha 1:30 ka hatramin'ny faha 2:30 ny tenin'Andriamanitra. 7:30 azafady. Filazan-tsaramaso araka ny lioka toko faha-efatra andininy faha 1:30 ka hatramin'ny faha 7:30. Filazan-tsaramaso araka ny lioka toko faha-efatra andininy faha 1:30 ka hatramin'ny faha 7:30. Iara-mitsangana isika dia maka izany empanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaomy, tanànany Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny demonia maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy. Ka nanao hoe, indrisy, moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy fiandringananay va ianao? Fantako fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe, manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no antidininy fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny hery teny manodidina rehetra ilaza. Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy fahefana manafaka. Jesosy fahefana manafaka. Rehefa arahintsika tsara ny vaky teny rehetra teo dia misy hery anankiray mpampijaly olona ary manana fomba sy endrika maro hitondrana izany fampijaliana, fampahoriana, famatorana izany. Araka izay nivakintsika tamin'ny Samoela faharoa dia Davida mpanjaka no nitaraina. Ary nanaraka tsara ny vaky teny ianareo dia karazan-doza inona rety tsy misy taminy. Rehefa namaky ny filazantsara tsika dia misy devoly mamaritra koa. Ary arak'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao dia misy devoly mamaritra koa. Ary tamin'ny namaky tsika ny Apokalipsy azy
dia misy olona heverina fa tena mahatoky ao amin'ny fiangonana. Nefa mbola natsoy ny tenin'Andriamanitra ihany hoe raha tsy mibebaka ianao dia amindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerana. Olona izay heverinao mahatoky fa mbola hiara-ny fakapanahy mahatsiravina, mbola ampaoriany demonia amin'ny fomba sy endrika samihafa. Any amin'ny tany mandroso, na any Amerika, na any Eropa, dia tsy mety manaiky ny sain'izy ireo hoe misy zany demonia mampahory izany. Ho antsika aty amin'ny tany an'ala-pandrosoana, na any Madagasikara, na eto Komoro, dia tena misy ary mihetsiketsika hita maso mihitsy ny demonia. Sarotra ny teny hoe tsy misy izy. Fa izao ny mampalahelo tsy mandany tsifisiany olona fa mitady fomba hafa hiadiana aminy. Zany no mahatonga an'ireny mpanao fanafody isan-karazany ireny. Zany no mampisy an'ireny lazainy zareo hoe talismany ireny. Satria na aiza lehany dia mifanena izy amin'ity hery ratsy ity ary tsy hitany ny fomba anaovana azy. Ohatsika moa dia matanjaka mihitsy ny finoan'ny malagasy tsy mifefe. Mampimebe ilay fitenyko azy fa izay ny marina. Matanjaka mihitsy ny finoan'ny malagasy tsy mino. Ahoana io? Nataon'olona io. Tsy afaka raha tsy any ihany manao. Dia mino an'izany izy. Tena mino izy hoe raha namisavian'olona io dia tsy maintsy hodi-gasy ihany manala azy. Ary tsy jentinisa popoka sy mahitsy varavara-piangonana tsy nandray laklosy izay ny ainana ny manao zany. Fa olona mipetraka mitady io fiangonana dia mena ny pastora efinaritra ery mandray toroteny mopera ka an'izay avy eo lasa maka ihany izay alay. Ary tsy amin'ny famelezan'ny aretina manahirana na tsy sitrapanafody na tsy haiko. Fa na tsena tsy dia mandehandeha loatra fotsiny azy. Hoe ahoana izany toa tsy mandeha loatra ny tsena. Efa lasa izy makany midadarabe. Amoroporona leranga io na lera fotsy resadresaka eo dia ity misy atao hoe fangorona. Ka na dia sy tonga aminao ny mpividy mitangorona aminao izy rehefa rarahanao amin'ity le zavatra. Zay dia mino le gasy e. Le tsy mino tena mora mino. Kanefa arak'izao lazainy tenin'Andriamanitra izao dia Jesosy no hery manafaka. Jesosy no hery manafaka. Tsy misy amintsika ireo na iza. Ka manao hoe anareo zany dia tsy mba mifanena amin'izany fakapanahy zany. Anareo zany dia tsy mba mahalala n'izany fahoriana zany. Tsy misy zany. Mahita fomba sy endrika be dia be hanaovana an'izany ny devoly. Ary tsy ho an'ny olona nivelan'ny fiangonana ihany fa indrindra ho an'ny olona tia am-piangonana. Hoy ny andininy fahatelo amby telopolo. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahany demonia maloto. Hitanareo, tsy any midoany, tsy any an-tsena, tsy any amin'ny toeram-piasana, aty am-piangonana dia teneniny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe misy olona manana ny fanahiny demonia maloto. Ary inona ny ataon'ny olona rehefa mahalala an'izany izy? Isaky ny mahita zavatra izy mahery ny devoly. Rehefa tsy resiny ilay fakapanahy dozy mahery ny devoly. Ary saika isam-potoana ny hirahiratsika dia ny hery ny devoly. Raha vao misy mahavoky antsika dia zao mahery ny devoly. Ankoatra ny hoe
mitaraina. Milaza hoe mahery ny devoly dia mitaraina. Mitaraina. Amin'izay rehetra ameleza ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra atsika dia mitaraina. Zay rehefa tia nanaovany demonia ty olona nanana azy ty. Ary ny demonia no namotraka azy teo voan'ny olona amin'ny 5:30 zany. Mihetraketraka voalohany efa mitoetra ao anatin'le olona le fanaratsy. Faharoa mbola azerany indray le olona. Fahatelo tsy mba any amin'ny takotakonany fa dia re maso mahoaka ery mihitsy. Aratsiana zava-doza le zany revana. Efa tsy mba velany hipetrahany fanahy masina le olona fa izy fanahy maloto no mipetraka ao. Mbola akididiny ery mason'olona ery koa. Misy fanahy maloto fa mahamenatra. Azerany fanahy maloto mampijaly. Alany baraky ny mason'olona tsy hita tsony zay lazay. Dia mampitaraina, mampitoloko, mampitomany olona maro izany fampahoriana ataon'ny devoly amin'ny endriny rehetra izany. Rehefa sahirana ny olona dia ampitomaniany demonia no ny fahantrany. Rehefa manan-karena le olona dia ataon'ny devoly tsy mahita tory sao misy maka ao ny fananana. Rehefa salama le olona dia ampijaliany demonia amin'ny fireharehana hoe nga misy tahaka ahy. Ary rehefa marary le olona dia miferin'aina hoe ho faty asa velona. Tsy misy fotoana, tsy misy toerana, tsy amelezana. Ary dia ataony mitoloko sy mitaraina daholo. Na ory, na manana, na bato, na manam-pahalalana. Tsy misy amelana, na iza na iza. Tsy any amin'ny dadarabe, tsy any amin'ny odigasy, tsy any amin'ny kikikazo no misy ny fahafahana fa ao amin'ny Jesosy. Jesosy hery manafaka. Io no mariny indrindra. Misy sisa resaka tao. Jesosy hery manafaka. Ka na dia ampahoriany mafy azika dia manana ny hery manafaka. Paoly apôstôly arak'izay lazainy amin'ny Romanina dia laza hoe tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Ary na dia mikasana ny tsara aza dia ino fa indrisy manao ratsy ahy. Dia ondray ny plaza mahery ny devoly. Ka olombe tahaka ny Paoly aza nataony. Ahoana moa ny olona tsy laza ita mahery ny devoly. Hono arakizy. Izy tsy maniry anao ratsy mihitsy. Sangano ny tanana tsy maniry anao ratsy mihitsy. Io, mba misy maromaro ihany tsy te anao ratsy mihitsy. Tena tsy te anao tokoa. Kanefa isika rehetra dia nanao ratsy daholo. Tsy misy afaka miteny hoe zany havita tsara indrindra teo amin'ny fiaina. Fa na dia tsy te hanao ratsy tsika, dia nanao ratsy koa. Mampalahelo zany. Iza nefa ny manafaka atsika? Jesosy hery manafaka. Jesosy hery manafaka. Raha mahantra ianao, hevery fa Jesosy hery manafaka. Raha tsy manam-pahalalana ianao, Jesosy hery manafaka. Raha marary ianao, Jesosy hery manafaka. Raha manan-karena ianao ka te hanompony arenao, Jesosy hery manafaka. Raha manam-pahefana ianao ka te hovariana ny fahefanao, Jesosy hery manafaka. Amin'izay rehetra manahirana anao, Jesosy hery manafaka.
Jereo izay lazany ten'Andriamanitra. Amin'ny andininy 20 eo izy. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Na dia mampiseho hena aza ny devoly, dia talanjona ny olona amin'ny fampianaran'i Jesosy satria nisy fahefana ny teniny. Zava-dehibe zany. Tsy mahazo matoky afa-tsy ny herin'Andriamanitra ianao, afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ianao, dia ny tenin'Andriamanitra manafaka satria misy fahefana ny teniny. Fahefana manafaka tompoko zany. Jesosy zany fahefana manafaka zany. Talanjona ny olona. Fa na dia nampiasa ny heriny aza ny demonia, dia tsy mba niteny izy hoe mahery ny devoly. Fa hoy izy manana fahefana ny tenin'i Jesosy. Manafaka Jesosy. Narovina ianao ary mandrena mahita ny hery sy ny fahefan'ny devoly, aza matahotra. Mahita sy mandray ny hery sy ny fahefan'ny devoly, tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra manana fahefana. Jesosy manafaka anao. Zareo ny 5:30. Rehefa avy nazerany tamintany le olona, dia nivoaka le devoly. Fa izao, jereo ny alehibe ny asan'i Jesosy, tsy naharatra azy izy. Ny devoly manjera azy haratra, Jesosy miaro azy tsy haratra. Jesosy ny devoly manala baraka azy eo masom-bahoaka, fa Jesosy manafaka azy. Tsy naharatra azy ny devoly. Satria nahoana manana fahefana ny tenin'Andriamanitra. Zareo nilazana azy amin'ny 5:30. Ary talanjona avokoa izy rehetra. Tahaka izay lazaina amin'ny 5:30 zany, talanjona ny olona. Dia naverina amin'ny 5:30. Ary talanjona avokoa izy rehetra. Ka niresaka hoe manahoana izao teny izao. Fa amin'ny fahefana sy ny heriny no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Manana fahefana ny tenin'Andriamanitra. Manana ny hery ny tenin'Andriamanitra. Ka ny teny Jesosy, ny teny tamin'ny fahefana Jesosy, nandidy ny fanahy maloto, dia izao manana hery sy fahefana izany tenin'Andriamanitra izany, dia nivoaka ny devoly. Manafaka Jesosy. Hery manafaka io. Indray dia velim-panontaniana ny fitazana. Mba ahoana reto atao loteranina reto? Tsy mampiasa fanafody. Mivavaka, mamaky tenin'Andriamanitra, mamoaka dimony, mametra tana, sitrana ny marary, afaka izay mijaly. Tena mpanafaka Jesosy. Averintsika indray le Jaoba 5:30 teo ankizy. Ahoana ho izy? Mataovy mafy moa e. Mbola misy tsy miteny fa variana ny lalao. Raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy ny teny izany, dia hoe mino izany va izy. Ho anao ange izany e. Ho anao izany. Inona ny mbola mampametra-panontaniana anao? Inona ny mbola mampodikodina anao? Amin'izay rehetra mamatitra anao, dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fa manana hery ny tenin'Andriamanitra, manana fahefana ny tenin'Andriamanitra. Everinao sarisary hoe nilazany 5:30 hoe dia talanjona ny olona ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Dia veriny ray amin'ny 5:30 hoe ary talanjona avokoa izy rehetra. Ka niresaka hoe fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Aza mitady zavatra hafa ry hafa. Aza mikaroka zavatra hafa ry hafa.
Henoy izay lazainy tenin'Andriamanitra, marina aminao zany. Henoy izay lazainy tenin'Andriamanitra, ho anao zany. Inona no manahirana ny sainao sy ny fonao sy ny eritreritrao? Inona no mahatonga anao tsy mino berena, mameka-panontaniana maro samihafa eo io? Hoy ny tenin'Andriamanitra, raha ny zanakanao nafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ny fanomasina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Misangana karaisy ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.